tsy voatery ho devoly na olona foana no fahavalo fa mety ny fomba fisainantsika mihitsy miteny zavatra toy ny hoe tsy misy lanjany aho, tsy mba ho vitako mihitsy zany, tsy ho vizany tsoa ny fiainako. Ary satria inontsika sy tonontsika ireny zavatra ireny dia tena lasa sarotra tokoa ny mahomby sy manatanteraka izay asain'Andriamanitra ataontsika. Ny eritreritrao sy ny teny lazainao momba ny fiainanao dia misy fiantraikany aminao. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia samy hainy lela, koa izay tia azy dia hihinana ny vokany. Ny fihevitra ao ny tenanao dia tokony mifanaraka amin'izay fihevitr'Andriamanitra momba anao. Misy lanjany tokoa ianao satria misy antony namoronany anao ka novidiny tamin'ny raha sarobidin'i Jesosy. Mahavita azy ianao tsy noho ny amin'ny herin'ny tenanao fa izy no hanome anao hery sy fahaizana hanatanterahana izay zavatra asainy ataonao. Koa manomboka izao aza avela ho fahavalonao intsony ny fomba fisainanao.